Notontosaina ny asabotsy fa 20 ny volana oktobra 2024 tao Antaninarenina ny fifanaovantsiny fifanarahanm-piara-miasa eo amin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Airtel Madagascar ary ny ONG ADID na ny Agence de Développement Inclusif et Durable hanatanterahana ny tetikasa TAD. Fotoana izay notarina Andriamatoa Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana ary Vidra Milson sy ireo tale jeneraly avy eo amin'ny Airtel Madagascar ary ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny ONG ADID. Notrono ireo tale jeneraly avy eo amin'ny Ministera ny Fambolena. Miaraka amin'ireto mpisehatra eo amin'ny sehatra tsy miankina ny Airtel Money sy ny Airtel ary ihany koa ny avy amin'ny fiarahamonina ny ONG ADID izay hoentsika ampiarana ny ahitao rakajindrindra dia ny fampiasana ny fitaovana afaka manaparitaka alavitra amin'ny alalan'ny Airtel zany ireo fampiofanana andreo tantsaha fa tsy vitan'izay ihany fa tena miditra be ihany koa tsika manomboka izao zany amin'ny alalan'izao fanarahan'izao ny fangarahana eo amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ka ireo izay atao hoe mifanaraka amin'ny tantsaha amin'ny famokarana dia afaka mahita amin'ny fotoana eo am-panatanterahana ny asa mihitsy zany hoe à temps réel ny asa izay atao an-tantsaha manome toky azy fa ara-biolojika satria ao anatin'ilay hoe tetikasa territoire agricole durable moa zao fiara-miasa ny soiavina teto zao dia ny tena fampiasana ny fomba famokarana ara-biolojika anatin'izany naseho teo ny fampianarana ny olona ohatra fampalalana olona ny amin'ny famokarana n'ilay black sodir karazany hoe alalitra mainty izay ahafahana mahazo zezika biolojika aingana aingana mamparitaka be io zezika io mamparitaka koa ny fomba fampiasana azy dia ahafahantsika mampianatra ny tantsaha amin'izany teknika mpamokarana miainga amin'ny fampiasana zezika biolojika zany dia ny Airtel Money moa araka nambara teo efa fantatsika fa misy ny agrégation agricole izay ahafahana manampy na ny vondron'ny tantsaha na vondron'ny mpividy dia iarahana miasa amin'ny Airtel zay mba hanamora ny fanakalozana ara-bola amin'ireo sehatra ireo mpisehatra anankiroa ny agrégé zany hoe ny tantsaha mpamokatra na coopérative sy ny agrégateur zany hoe ireo sehatra tsy miankina mividy ny entany tantsaha dia amin'ny alalan'izao fomba fiasa iarahana ny ADID sy Airtel zao ka izay fanarahana mila raha maso dia tonga dia fa hita amin'ny mangarahara amin'ny alalan'ny visioconférence amin'ny izay tolotra avy amin'ny Airtel manamora ny fahitan'ilay partenaire zany ny application izay arahan'ny olona ny fomba fanatanterahany olona ny asa hitany en temps réel zany rehetra zany dia ataontsika ao anatin'ny hoe digitalisation fidirana lalana kokoa amin'ny fampiarana ny atao mba hanatrarana ny fahatarana ara-pandrosoana izay nisy taontsika eto Madagasikara. Tena fitaovana mahomby io any firenenkafa any dia tena efa miasa be ny karazana fitaovana toy ny Airtel sy Airtel Money ohatran'izao fa dia eto amintsika zany zao tsika tena hiditra lalina ary ampiarahantsika amin'ny fampiarana ny fomba famokarana ara-biolojika zany rehetra zany mba hitsinjovana ny taranaka ary mba hampahateza ny famokarana eto Madagasikara. Nandrisika ny mpisehatra rehetra hiara entana sy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara moa Andriamatoa Ministra ny Fambolena amin'ny alalan'ny fanamafisana ny traikefan'ireo tantsaha mpamokatra sy amin'ny alalan'ny fampianarana ireo tanora malagasy mba ho avy ny firenena sy hanana ho avy mamiratra.